ravoravo amin'ny fanahy masina ny tenako mitsidika anao indray amin'ny lalan'izao fampianarana zao resaka tranomba ny fiangonana androantsika dia resaka ny amin'ny hoe Kristy ny lohan'ny fiangonana efa nisy nanatsidihana kely an'izay tamin'ny tapabolana izy indra tsy diso dia androantsika somary miditra anatinatiny kokoa matetika tsika rehefa miresaka hoe fiangonana araky ny fahitana mahazatra zay efa nazavaina teo aloha hoe tsy zay ny tena atao hoe fiangonana fa tsy mino hoe fikambanana na antoko mpivavahana dia zay tsy milaza akory tsy ilainy zany fa isika mbola ao anaty fiarahamonina nangatahany Jesosy tamin'iray dia hoe za tsy mangataka aminao ampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hiarovana azy amin'ny ratsy koa satria tsika miaina eo anivon'izao tontolo zao dia misy fandaminana arahana misy fomba atao izay manaraka ny tontolo ivoarany fiangonana le fiangonana tokana tsy tamaso fanaraka ihany koa amin'ny vanim-potoana fanaraka amin'ny zavatra zay tokony ajaina fepetra arahana araka ny lalàna ara-piarahamonina ary ny fiangonana tsy tamaso satria hitan'ny olona ihany koa hitantsika orina kely hoe vavolombelona fahazavana dia manana an'izay fandaminana rahan'izay fa ny fampahirizako satsika dia hoe aoka tsy hifanohitra amin'ilay toetra ara-panahy zay tiany Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana ananana ilay fiangonana amin'ny endriny hitamaso sy eo anaty vanim-potoana ny fiangonana dia manana mpitarika za zay mitory aminao dia mila matsiaro an'izay foana sika rehetra ray ny lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy avy aminy dolo ny aingan'ny zavatra rehetra makasika ny fiainany fiangonana ary ny zavatra ataotsika raha ny teny dia tsy azotsika atao amin'ny anarantsika fa izaho zao novidiny Jesosy Kristy tamin'ny rany zay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana zany hoe zavatra ataoko zany tsy amin'ny anarako fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy zany koa isika rehetra izy ny lohany izy no andrandray izy no mena voninahitra izy no ankalazay izy ny banjina izy no angatahana hevitra ary zay le vavaka matetika sika maino rehefa olona mitoroteny momba ny vavaka dia resaka famahana olana foana fa ny vavaka ho antsika ry rahalahy sy anabava dia indrindrindrindra fitodiana amin'ilay loha dia Jesosy Kristy angatahana toromarika angatahana hery angatahana tolotsaina angatahana fitariana ao anatin'ny vavaka mihitsy ilay hoe atao aniny sitraponao zany hoe Jesosy Kristy ny loha isika ao anatin'ilay vatany Kristy fiangonana dia tenany Kristy vatany Kristy dia manaraka ny baiko n'ilay loha ny tolotsaina omen'ilay loha ny zavatra asian'ilay loha atao Andriamanitra fitiavana izy tsy manery izy fa mba hasambatra atsika dia mila manaraka ny tolotsaina omeny isika dia mila tsy tapaka le fifandraisantsika ny aminy noho izany satria tsika manaiky fa Jesosy no lohan'ny fiangonana dia nininona fombafomba ataotsika nininona fandaminana ao anatin'ilay fikambanana na antoko-pivavahana dia aoka anajan'izay hoe Kristiany ny loha izy ny tompon-kevitra ny azy no ajaina izy no andrandray hoe Paoly apôstôly tsy ny tenanay nitorianay fa Jesosy Kristy tompo zay le izy ary eo amin'ny tena marina fa misy faritry ny tena miseho ihany fa ny hita voalohany mamaritra ny tena ny olona anankiray dia ny lohany
ny endriko zao no tena hitanareo eto ny antony dia izay mihitsy ny amin'ny fiangonana ny ninona atao dia fanandratana an'ilay loha fanehoana an'ilay loha fanehoana ny endrika Kristy tompo ary izy moa no endrik'Andriamanitra sitrik'Andriamanitra ho amin'ny toerany fahafenoan'Andriamanitra rehetra Jesosy Kristy no loha ary ny mpino izay miasa dia raha ny tena izy tsy afaka miteny hoe zany lohanareo fa miasa arak'izay fanomezam-pahasoavana izay ny teny ny tanako zay dia baiko ny lohako hoe misandratra ianao mihetsika ianao ny tenako ny lohako mibaiko hoe tsy mahazo mitsangana ianao zao aloha amanjary tsy hita ao amin'le sary manjary tsy hitan'ny olo izy zany miresaka zany ny loha daholo ny mametra azy dia noho izany izako izay manompo any Kristy dia tsy maintsy tsapako hoe zany ka tsy ny sitrapoko ny tokony ataoko fa izay asen'le loha ataoko ary mamaritra an'izay zavatra tokony ataoko izay ny fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra ary zay ny tenin'ny Paoly apôstôly aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina ozy izy fa mihevera izay oniny araky ny mariky ny finoana fatra ny finoana izay nomen'Andriamanitra anareo izay nomeny fanomezam-pahasoavana mpianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana misy nomeny fanomezam-pahasoavana ho amin'ny faminaniana dia aoka ho amin'ny faminaniana sy ny sisa raha vo zay ny tanteraka samy tandrify azy avy ny ataony ny tsirairay ao anatin'ny ratsambatany Kristy dia mandroso ny fitoriana ny filazantsara tsy olona no hisandratra fa Kristy no hisandratra iseho mihitsy hoe izy no toriana izy no ambara izy no mena voninahitra ny sitrapony no tanteraka inona moa ny sitrapony dia mba ho voavonjy izao tontolo izao mba ho voavonjy ny olona rehefa hitoriana ny filazantsara zay ny hiraka noho izany diso zany raha ohatra ka mitory aminareo ka manandratra anara-pikambanana na manandratra anarana antoko-pivavahana na manandratra ny tenako ihany koa fa tsy ny tenako ny tokony hotoriako tsy ny fiangonako na ny fombako na ny fanaoko raha ny tena tsy de tena zava-dehibe koa ary ny amin'ny hoe hitantarako be dehibe ny zavatra ny ainako raha tsy hoe ny loha mihitsy no miteny hoe tantarao mba hampandroso ny hafa mba havovonjy ny hafa amin'izao vaninandro iainantsika zao amin'ny tontolo ny aino manjery isaoran'Andriamanitra tena isaorantsika mampatsiaro zao tahaka ny aviany voalohany dia naniraka ny Jaona mpanao batisa izy hoe ataovy mahitsy ny lalaka alehany amboary ny lalana ho alehan'i Jehova dia tamin'izay vanim-potoan'izay dia niran'Andriamanitra Jaona mpanao batisa ny sava lalana ary betsaka mihitsy ny olona resy lahatra tao anatin'izany zao vaninandro zao koa dia anisany ampiasain'Andriamanitra ny tontolo ny teknôlôjia ny fifandraisana ahitsy ny lalaka alehany avy hatrany zao dia mivantana ny tranonao zao ny afatra fa anatin'izany rehetrarehetra zany tsy misy mpitory filazantsara tokony hanandratra ny tenany na hanandratra ny antoko-pivavahana na ny fikambanany na ny fombafombany na hitondra anarana zay manakona an'ilay tena anarana asandratra lay lohan'ny fiangonana dia Jesosy Kristy tompo dia raina ny anarany voninahitra ho azy mandrakizay mandrakizay amen.